Nanatanteraka fitsidiana ifotony teny amin'ny fokotany Anosy andrefana ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta ny farany herinandro lasa teo notrony ny mpikambana eo amin'ny gouvernemanta sasany tale kabinetra ny primature ny tale général ny fidy ary ny mpanolotsaina. Tsy niravoravo tanana ny gouvernemanta malagasy fa nanampy sy namajo vola izay niarahana tamin'ny banky iraisam-pireneny tamin'ny alalan'ny fidy ny tetika asa vonjena mba hanomezana valy ny mahafapo an'ireo fianakaviana trabona amin'ny loza voajanahary nazon'ny firenena sy mba hialana amin'ny tsy fanjarian-sakafo sy hanomezana asa ho an'ireo vahoaka izay tena sahirana eny amin'ny faritra iva. Engagement hatramintsika amin'ny teny zao dia n'ilay voalaza teo iny hoe 5 milliards FMG amin'ny alalan'ny asa tanamaro. Inona ny atao hoe asa tanamaro enganika mba hazava amin'ny olona. Ny asa tanamaro amin'ny moa io tsy dia hoe vola mpanjakana fafetsako fa misy zavatra kendrena mazava ao an-damosiny mba tiako hazava amin'ny olona zany. Ny tena amin'ny lehibe indrindra mazava ho azy zay ny atsapan'ny mpanjifa bénéficiaire azy arak'ilay lazain'le Ramatoa solitena ny RF2 teo fa rehefa tratran'io cyclone inondation ny olona ka mandray an'ilay vola na dia atao hoe tsy vola entiny anarenan'ny ananganan'ny économie vaovao azy ingy fa aloha zava-tsara ohatsantsika fa na ny vary arapaka izy na rano sotroina dia sarotra aminy rehefa mahazo an'le vola kely tsy voatery hoe kely moa fa arakaraky ny mpandray azy mahakely ny mahabe vola 3,000 miraisina isan'andro miasa adiny 5 ary 20 andro izy io raha farafakely dia ataonareo mikajy zay zany ny vola raisin'ireo olona voafantina iarahana amin'ny fokotany. Tokantrano 50 no voakasika ireo fanomezana asa ho fanadiovana ny tatatra ireo ary saika vehivavy avokoa ny ankamaroany. Tsy azo amin'ity asa ity zany zao ny fahadiovan'ny tontolo iainana satria mba afaka zany le fako be miangona eraky ny tanàna dia tombontsoa manaraka ny fahazahoany reto vahoaka tsy hanasa marobe reto mba misy tombontsoa kely zany azon'izy ireo amin'le fidiram-bola. Nanambara ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta fa tonany fahadiovana izao ary nilaza ihany koa ny tenany fa ao anatin'ny tetikasa ho fampandrosoana sy hanomezana fivoaran'ny fiainam-bahoaka ary ny fahasalamana izao tetikasa izao satria ny fahasalamana sy ny fampianarana no lahara-pahamenana imasoan'ny fanjakana. Eto moa dia mbola mamerina ihany hoe rahantsika mahita zany isika rehetra zay mandalo fa natao moa ty asa ty zany mba hanomezana lanja voalohany ny fahadiovana ary ny fanomezana asa n'ireo olona reo na dia fotoana sarotra ny nandalovana dia rahantsika mahita fa ny fitonam-panjakana sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena dia miaraka amintsika vahoaka ary mieritreritra anareo landava amin'ny alalan'ny fidy. Ny asa moa hitanareo ary mbola betsaka izy io tsy vita anatin'ny 2 volana io 2 volana fa dia zao natao ny asa atao ampitiavana sy kitsi-po dia amin'ny kafaliana koa ny azahoana ny vokany. No amafisiny koa fa fotoana tokony iraisany izao amin'ny fampandrosoana ny faritra sy ny fokotany ary naneho ny tena fa tsy maintsy mitony asa. Mitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka tena sahirana izao tetikasa izao satria mitombo ny vola miditra amin'ny tokantrano tsirairay, manova ny farim-piainan'izy ireo ary manova ny tontolo iainana sy ny toe-pahasalaman'izy ireo.